Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ty iray mpianakaviana iray dia sahirana nitady toerana mafy mba ametrahany fiarany tao amin'ny hopitaly iray satria nantsoina mba ho tonga aingana dia aingana tao amin'izany toeram-pitsaboana izany ilay iray mpianakaviana. Rehefa afaka elaela nefa dia nahita toerana ihany raha lehilahy kanefa tsy maintsy niodina izy aloha mba ahafahany mametraka ilay fiarany. Somary elaela izy izay vao tafodina ary tamin'izay indrindra no nisy fiara iray nisosososo mafy avy any lavitra any. Tonga dia nisongona ilay iray mpianakaviana ary naka ilay toerana saika mba hametrahany fiarany. Nivoaka ilay iray mpianakaviana ary nakeo amin'ilay fiara izay nisongona azy. Indro mpivadim-bola tanora no hitany tao anatin'ilay fiara naka ny toerany. Nitalao mafy tamin'izy mivady reto ilay iray mpianakaviana sady nanazava fa efa mba azo io toerana io izay nametrahan'izy ireo fiara kanefa tsy maintsy niodina aloha aho izy nanazava mba ahafahako mampiditra ny fiara eto. Tena ilaiko re io toerana io e, tsy maintsy tonga ao amin'ny hopitaly izao dia izao aho, hoy ilay iray mpianakaviana niezaka nanazava sy niangavy. Dia niome izy mivady nandre ny fitalaon'ilay iray mpianakaviana ary namaly hoe indrisy fa tara loatra ianao. Mbola nitalao teo ihany ilay iray mpianakaviana kanefa dia nampiakarin'izy mivady ny fitaratry ny fiarany sady niara-nome izy ireo no niteny hoe adala nga iny. Avy eo dia lasa niditra tao amin'ny hopitaly izy mivady fa ilay iray mpianakaviana very toerana kosa tsy maintsy mbola nivezivezy teo amin'izany toerana fametrahana fiara izany nitady toerana ahafahany mametraka ny fiarany indray. Noho ny farany anefa nahita toerana ihany ilay iray mpianakaviana. Rehefa mipetraka elaela tao amin'ny efitra fiandrasana nefa izy mivady kely izay naka ny toeran'ilay lehilahy tany amin'ny fametrahana fiara dia indro nisy dokotera nivezivezy toa niasa saina izany teo anoloan'izy mivady reto. Nandeha teo ny segondra sy ny minitra elaela indro tazan'izy mivady reto indray avy nanantona ilay dokotera izay nivezivezy teo anoloan'izy ireo ilay iray mpianakaviana izay hitany sy niangavy mafy tamin'izy ireo mba hanome azy ilay toeran'ny fiara fotoana elaela talohan'izao izay nitaintaina mafy tokoa. Avy hatrany ity iray mpianakaviana dia nanontanyilay dokotera nanao hoe nanahoana ilay zanako dokotera? Azafady re dokotera fa tena efa niezaka mafy mihitsy ny amin'ny tonga aingana arak'izay azoko natao. Dia hoy ilay dokotera namaly ilay iray mpianakaviana hoe mipetraha aloha ianao etsy amin'ny sezetsy azafady fa misy zavatra tsy maintsy ho lazaiko anao. Lazao amiko re dokotera e, nanahoana ny zanako? Hoy indray ilay iray mpianakaviana nanontany. Dia namaly dokotera hoe miala tsiny am'laza aminao fa maty ny zanakao vao 2 minitra lasa teo izay. Maty? Hoy ilay iray mpianakaviana. Mbola nilalao anie izy tamin'ny maraina raha niala teto ahy e. Sady nitomany ilay iray mpianakaviana. Nisy zavatra nilazainy ve dokotera? Eny, hoy ilay dokotera namaly. Nitady anao foana izy mandra-pahafaky ny fofinainy. Mahireza indrindra. Ren'izy mivady izay nome azy teo aloha avokoa niresaka rehetra ny fanaovan'ilay dokotera sy ilay iray mpianakaviana izay tsy nomen'izy ireo toerana. Kepoky ny nenina mafy izy ireo fa ity iray mpianakaviana izay nitalao fatratra tamin'izy ireo ity kanefa tsy nomeny toerana dia maika hamonjy ny zanany marary mafy sy efa miala aina tao amin'ny hopitaly tokoa. Eny ry namako, mba saino kely anie hoe ianao dia
nanao zavatra tsy nety tamin'ny olona manodidina anao ary na dia ianao aza ny diso dia mbola ilay olona ihany nandefitra taminao. Tatioriana nefa fantatrao fa ay nandalo fahoriana mafy ny olona izay nanaovanao fahadisoana iny. Inona reny nenina mety ho tsapanao raha toa mantsy ka mba nysaina kely ianao hoe afaka nanampy ilay olona dia tsy ho nanenjika anao ny eritreritrao. Tsaro fa isan'andro isika dia mifanerasera amin'ny olona marobe. Tsy haintsika izay toe-javatra mety andalovan'ireny olona ireny. Mety olona akaiky anao izy ireny, mety olona tsy fantatra ihany koa anefa. Kanefa tadidio fa isan'andro ianao dia manana tombontsoa hanampy sy hanao soa olona iray. Momba manana fomitempo fitiavana ho an'ny hafa ve ianao? Maneho toetra tsara sy mendrika mandrakariva amin'ny manodidina anao mba tsy hanenenanao any aoriana, satria indray andro any dia mety ho ianao io koa ilay olona izay mila fanampiana. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 7:12 manao hoe: koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Amen. Azade mafifu esurireu lulupu mitalawa minau Kristi maizare mi fankati ibalini mandalaruku isikizanyanyete Irak Niavo, Anosbe Ouest. Andiamanitra rayo vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankady fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony mifamono mamalifady ovonjeo zahay Jesu ty dario remba ifankati ivainny mandalavoko isikizanyainy ty zavaponetsy maso
fiainana tsara loatra izany izao komba maniry hoany ka ho faly Jeso Kristy ahita sianao miarady zay lay onjany fanantenana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna na tsy mifankahita aza isika fa mifankandre dia kopakopa tanana mahatsara fihavanana no hiara-bananao mitandreny ny AWR antenaina mba hitondra fanantenana ho anao tokoa ny fandrenesana ny fandaharana rehetra ka dia manasanao ary hankafy fa inona ihany ho any hijerijereny dera e misy arina angano tarehako sa misy maloto ny akanjoko raha misy rivo mahery amin'izao dia angambo ny riko ity zaka ny rivotra mihitsy ai mahi loatra ny riko ry mevaka zany ve fa ahoana loatra ny ao atokantranonareo ao e raha zokoko hitanao ihany fa mba misy tsy fahampiana kely indraindray e mo miafy ny lehibe isakafoanan'ny ankizy e na zany azy tsy ohatra izao mihitsy ndriko fony voanambady meva tena meva arak'izany anarandriko zany zao ndriko a ringitra kely mampalahelo mihitsy marina e nareo koa moa fiainana efa mihamafy zao mbola mahita an'izay miteraka foana mba karakarao ny tena fa anaraka anie ny aindriko ny farany efa miezaka miteny any rajo ihany anie hafa tsy azo toaina izy sady tsy azo toaina ho ny taranaka fa arena ny zanaka maro e ka raha matindry dia anao ahoany reo zanakindry be dehibe ireo iza no havita hitaizan'ireo ka tsy hitako anizy atao raha zoky fa ahoany irajo ary ny vadikoko izy zany no mibaiko izy ny rainjanako sady loa mpianakaviana dia maninona ka ninona eo ary ahy e isara-panambadiana tsy vao mainka aloza efiko ordera fa zay no anjarako a sady tokantrano koa anefefiny
araka ny antontanisa navoakandreo mpanombana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny sampanasa maneran-tany misahana ny fahasalamana na ny OMS dia mahatratra 530% ny vehivavy maneran-tany no hiaran'ny herisetra na ara-batana na eo amin'ny firaisana ara-nofo. Indray mandeha farafahakeliny amin'ireo olona akaiky azy. Vokatr'izany dia vehivavy 730% isan'andro no maty finoan'ny fianakaviany. Tamin'ny taona 1720 dia tombanana fa amin'ny vehivavy 7,009 maty maneran-tany, ny atsasak'izay isa izay mihoatra dia maty no vonoin'ny olona akaiky azy na vady na olontiana na fianakaviana. Mahatratratra ny amin'ny 5,000 no any zany amin'ireo vehivavy 7,009. Raha izay isa izay no enoina dia betsaka ny herisetra miatra amin'ny vehivavy. Andao renesitsika ny mahakasika izay miaraka amin'ny mpisolo vava teo amin'ny micro namana Rila. azadino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra trany ianao. Vahin'ny fandaharana Ramatoa 23Avr2021 mpisolo vava ao amin'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara. Miarabanao tompoko. Mbola faly miaraba ny mpiain'ny AWR indray androany. Ya, mbola ao anatin'ny lohahevitra mahakasika ny herisetra ihany sika Ramatoa mpisolo vava. Tiana horesana manokana ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy. Ahoana sy ahoana moa zany na koa hoe aizavy no ahitana vehivavy hiaran'ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina. Matetika isika mihevitra fa ny resaka herisetra atao amin'ny vehivavy manokana dia ny herisetra ho tokantrano ihany, zany hoe herisetra atao amin'ny vady. Tsy izay fotsiny ihany atao hoe herisetra fa betsaka ny atao herisetra atao amin'ny vehivavy. Ny herisetra atao amin'ny ankizy ihany koa misy karazany maro izy ireo dia izay no jerentsika manaraka izao. Inona avy ary ireo karazana herisetra atao amin'ny vehivavy? Betsaka ny herisetra fa ohatra vitsivitsy no ho teneniko anareo eto. Misy ny herisetra ao an-tokantrano araka ny voalaza teo, violence conjugale na violence familiale, ataon'ny lehilahy io ao an-trano. Azafady tompoko, ny vady ihany ve io lehilahy manao herisetra amin'ny vehivavy io? Lehilahy io tsy voatery hoe vady, fa mety hoe ny anada, mety hoe dadatoanao, mety ny anadahandrenao io, mety ny rahalahandrainao. Ireo rehetrarehetra io zany efa mahatonga ny herisetra ihany koa. Na mety hoe ndreny ao an-trano koa raha dia efa mety mamono zany amin'ny vavy, fa tsy hoe voafetra fotsiny ihany ilay izy hoe ny vehivavy vonono ny vadiny no atao hoe vehivavy hiaran'ny herisetra. Mety hitranga ao an-tokantrano ve tompoko no hoe lehilahy manolana ny vadiny? Satria ny herisetra araka ny fanazavana teto dia tsy fikasihana ara-batana ihany fa eo amin'ny fanolanana ihany koa eo amin'ny firaisana ara-nofo moa zany. Ny fanontaniana matetika mipetraka eo anoloanan'le hoe herisetra ao tokantrano mikasika an'ilay fanolanana io foana hoe fanolanana ve misy eo anivon'ny tokantrano? Mivadinao ihany ohatra manolananao ve zany ve dia hoe misy ve zany? Dia rehefa manahoana ary ny atao hoe misy ny fanolanana amin'ny mpivady zany. Ny fanazavana akaiky indrindra azontsika maritana azy dia alao hijeriny eo amin'ny fehezan-dalàna famaizantsika amin'ny andininy 2:telopolo. Izao ny famaritana ny atao hoe fanolanana. Atao hoe fanolanana izay rehetra firaisana ara-nofo na inona karazany natao tamin'ny olo-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahonana na tampoka. Ao anatin'izay famaritana fehezan-dalàna famaizana izay tsy misy mihitsy ny ao miteny hoe fanolanana nataon'ny vady amin'ny
vadiny ao an-trano ataon'ny lehilahy ny vadiny ao an-trano ny firaisana ranofo anterisetra na tampoka na misy fanerena dia tsy voasazy ny lalàna fa anisan'ny fanolanana zany rehefa ao anatin'io le famaritana io hoe rehefa atao anterisetra rehefa misy fanerena misy fandrahonana na tampoka. Zany hoe tsy anjara asa ve zany ny fomba hitenenana azy hoe tsy maintsy ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy vadiny ao an-tokantrano ny firaisana ranofo na tiany le vehivavy na tsy tiany. Eo indrindra ny tsara horesahana hoe ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny saina dia hoe anatin'ny rehefa manao sonian'ilay boky rehefa mivadiny ny olona tsy misy mihitsy ny ao hoe devoir conjugal ny firaisana ranofo eo mpivady. Misy manko malay-panahy mieritreritra hoe efizay no antony nanambadiana dia devoir io tsy devoir io fa resaka fanehoam-pitiavana. Fanehoam-pitiavana zany tsy misy erisetra mihitsy ao anatiny fa tokony mandiny tena koa zany ianao matoa ny vadinao tsy manaiky anao misy olana zay ao amin'ilay tokantrano dia ifampiresahana ilay izy fa tsy hoe efa devoir anao io dia tsy maintsy ataonao na ohatra ka tianao na tsy tianao. Tsy mitombona mihitsy zany zay fa rehefa ohatra tafiditra ao anatin'io famaritana ny tenen'ny fehezan-dalàna famaizana io dia efa manao erisetra ianao zay amin'ilay vadinao. Ya, mazava zay. Amaraparana ny resatresakantsika androany izay mariana mpiaino fa mbola ho tohizana amin'ny manaraka izay resaka erisetra zay. Fa ahoana zany raha matompo solovava ny hevitrao amin'le fitenitsika malagasy hoe tokantrano fiafiana. Amin'ny fiarahamonina malagasy misy ilay fitenenana hoe ny tokantrano fiafiana, tokantrano tsy aka sy ny sisa. Izay koa ny anisany mahatonga ny vehivavy zany tsy samy taraina fa efiana eo ilay izy na dia efa miatra manaina arany. Dia misy koa vehivavy mieritreritra fa zavatra normal ilay mahazo azy ao an-tokantrano ary misy mihitsy ara ny tena mahita excuse ho an'ilay lehilahy hoe eny kosa aloha nisy fahadisokanina tonga anazy tezitra be tamin'iny. Ohatrany hoe eo amin'ny fiarahamonina malagasy any lasa zavatra mandeha ho azy ilay izy satria misy koa moa le hoe ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Izay lehilahy lohan'ny tokantrano izay mbola mila resahana ihany koa fa fiarahamonina anankiray tsy maintsy misy lohany ao. Zany koa tsy midika fa ny ankoatr'izay dia ambany dia hoe azonao anaovana an'izay tianao atao ilay olona fa iny fandaminana iny dia hoe misy zany ny lohan'ny tokantrano dia ny lehilahy natao lohan'ny tokantrano. Mankasitraka indrindra tompoko. Ny rariana indrindra dia mba ho tokantrano lavitry ny herisetra ny tokantrano misy anao. Ho tanteraka amin'ny tokantranonao ane izay voalasa ny tenin'ny soatra masina ao amin'ny Luka 2:9 mivaky toy izao hoe ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny tompo. Isaorana indrindra ny mpisolo vava mbola tiana Ravelson nanoro ny tokantrano ny fiainana lavitry ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Ita antsika rehetra ne ilay Andriamanitra pahary. Zoanitra siry ilano ny farimpona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray. Tarika Roama.
AWR. Téléphone 034 06 797 62. Radio feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Faly miarabanao indray izay manahaka ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity ny tenanay. Maniry lalandavy izahay mba handray fitahiny ianao eo ampanarahana izany, eo amin'ny lafin'ny teknika moa Sam manolotra kosa Yolande Ratsurmanana. Matetika rehefa miresaka prahavavy eo amin'ny baiboly, ao amin'ny testamenta vaovao, dia Maria sy Marta foana ny tonga ao an-tsaina. Diso ay loatra aza ilay tenin' Jesosy manao hoe fa Maria nefa nifidy ny anjaratsara izay tsy alaina aminy. Dia mipetraka foana amin'ny fanontaniana hoe za ve Maria sa Marta? Anio kosa prahavavy hafa ny tiako isarena ny saintsika. Tsisy ny fanontaniana mipetraka satria samy nifidy ny anjaratsara izy roa vavy, ka mendrika ny hodiniana ny tantaran'izy ireo. Mialoha ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra nefa dia mbola hiara-mivavaka isika.
ray malalo raha maki ny teninao izahay dia manomezanay fahendrena azahoanay matakatra izay tianao ambara aminay anio esory izay rehetra mety hisakana anay tsy hahafantatra ny fahamarinana fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany amen. Andeha hosokafantsika ny filazantsara nosoratan'ny lioka toko voalohany. Filazantsara nosoratan'ny lioka toko voalohany ka ho velarintsika eo ny baibolintsika amin'ity dinidinika ity. Tantarana vehivavy anankiroa no anombohan'ny lioka ny filazantsarany. Ilay vehivavy voalohany Elizabeta vadin'ny Zakaria mpisorona. Izay fantatra kanefa dia novangin'ny anjely ary nolazain'ilay anjely fa hitoejaza izy. Ary io zaza ao akipony io dia tsy iza fa Jaona. Antsoina hoe Jaona mpanao batisa izay hialoha lalana ny Mesia. I Jaona no hitory ny fibebahana fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa ho avy ny Mesia, ny tompo na Jesosy izany ka tokony hiomana ny olona. Ny vehivavy faharoa izay mbola tovavy dia Maria fofombadin'i Josefa. Mbola tsy nanambady izany. Novangin'ny anjely koa ary nolazainy fa hitoejaza. Fa ny mahafakely an'ity fitoejaza ity dia ny fanahy masina no ampitoejaza azy ary zaza entiny ao akibo io dia tsy iza fa ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Ary efa bevoka enim-bola ny Elizabeta raha ny teny tamin'ny Maria ny anjely. Koa amin'ny mampiavana azy roavavy dia nakany amin'ny Elizabeta Maria raha vao nandray ity vaovao ity. Elizabeta koa moa vadin'ny mpisorona olona matoky. Tsy mba mahasarika ansaitsika ve ny fihetsikizy roavavy eo teo anatreny fanambaran'ny anjely? Ny iray tsy mba niteny hoe za ty efantitra be. Efa soarasoara ho ny fitenenana ankehitriny ka ataona indray ny hitaiza zaza. Mety afaka hiteny izy tsy mahavita. Ny anankiray tanora nefa mbola tsy vita fanambadiana. Iza koa moa ny olona teo bevoka tsy manambady. Toa mamenatra ihany zany dia ahoana koa izay le fofombadiny. Samy tsy teo amin'ny toeran'izy roavavy angamba isika fa manalasala daholo. Kanefa dia nanaiky izy ireo hitoejaza. Hitondra izany zany ao akibony satria resy lahatry ny fanahy masina izy ireo. Rehefa mandray ny fanahy masina zany ny olona dia mahavita asa goavana be mihitsy satria raha vakitsika ny baiboly dia avy amin'ny Jesosy no ahazahoan'ny olona rehetra ety ambony tany famonjena. Inona moa izany Maria fa kibo toerana fotsiny angamba hoy ny sasany amintsika? Kanefa tsy kibo ny toerana fotsiny izy fa nanaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Fa nitaiza sy nanabe izany zaza izany. Tokony hampieritreritra antsika ny tantaran'izy roavavy. Fa raha miantso anao Andriamanitra ny manao hoe avianao mpiara-miasa amiko. Andavy ianao ka hiteny hoe za efantitra be ka inona ntsony ny vitako. Sa hiteny ianao hoe za mbola tanora loatra ka tsy havita izany. Raha miantso anao Andriamanitra anio, tadidio ny tantaran'i Maria sy Elizabeta. Ovakitsika amin'ny Luka toko voalohany 1:7. Luka toko voalohany 1:7. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta, ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao akibony ary nofenona ny fanahy masina Elizabeta. Ny zavatra tena tsara tamin'ny famangin'i Maria ny Elizabeta dia izao. Vao niaraba izy dia nibitaka ny zaza tao akibony Elizabeta. Ary tsy vitan'izany fa nofenona ny fanahy masina Elizabeta araka ny voalazan'ny baiboly. Mba te hanontany aho hoe manao ahoana rehefa mamangy olona ianao? Mba mibitaka ve ny olona vanginao? Mba hafaly ve izy? Mitondra vaovao mahafaly ianao sa plaza loza? Mpanakotana, mpanelitsao, mampiororo na mampiady? Mba feno ny fanahy masina ve ny olona vanginao sady ny eo ihany ny eo? Nisy eo tamin'ny vangina izany satria ny mpamangy dia efa nandray an'i Jesosy ao anatiny. Ary izay mandray an'i Jesosy dia mandray ny fanahy masina ihany koa. Satria Jesosy tao anatin'ny Maria dia mazava ho azy fa izay vanginy dia mandray an'i Jesosy koa
ary mandray ny fanahy masina. Ny zava-dehibe izany raha te hizara hafaliana ianao na te handray hafaliana ihany koa dia raiso Jesosy ho velona ao anatinao, fanantenana mahafinaritra ka izay mandray anao dia ho fifaliana ihany koa. Tsy mitovy mihitsy mantsy ny fiainan'ny olona nandray an'i Jesosy sy ny tsy nandray azy. Tantara iray tena marina ny tiako zaraina aminao. Tany Brezila no niseho ny tantara. Vehivavy iray, Jeanne no anarany. Resy tanteraka teo amin'ny fiainana. Very asa, tafasaraka tamin'ny fianakaviana. Tsy nanankoanina, nirenireny tsy nanan-kelofana, dia nifamparana tamin'ny mpivarotra rongony ary nigadrany ny hafarany. Indray maraina tany am-ponjy Jeanne, nangatsika be ny andro, naloto be ilay hevitra natoriany. Tamin'izay fotoana mangidy indrindra izay no tsaroa ny andininy iray ao amin'ny Baiboly izay eniny tamin'ny radio manao hoe efa no hamarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Io andininy io dia voasoratra ao amin'ny Romanina 7:24. Nefa no hamarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tao anatin'ny fahoriana lalina no atsapahany Jeanne fa mila Jesosy izy ary no raisy no mpamonjy azy Jesosy. Nanomboka teo dia fiainam-baovao ny fiainany. Na tsy aro afaka izy satria Jesosy efa nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Maivamaivana ny fahatsapahany ny tenany. Tsy nitambetra tamin'ny tsony ny vesatry ny ota. Lasa manana fanantenany Jeanne, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny fiainana mandrakizay koa. Mbola ho avy ny tsara lavitra. Rehefa tsy izao aty ampigadrana izao ihany ny fiainana, ka na andalovana azy izao dia tsy maninona fa vetivety dia ho avy ny tompo. Tahaka ny Jeanne, tahaka ny Maria, dia hafa ihany ny manana ny Jesosy ary mandray azy ho mpamonjy sy mpanavotra. Fa raha iverina antsika ny tantaran'i Maria sy Elisabeta izay voasoratra ao amin'ny Luka 1:22 dia hoy Elisabeta hoe voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Tonga dia miavaka avy hatrany ny olona manana ny Kristy. Tsy mila mitantara akory hoe zany ka kristianina, zany takizao fa avy hatrany dia hita soritra eny aminao. Hita soritra eny amin'ny endrikao ny momba anao. Raha manana an Jesosy marina ianao, tahaka ny jiro, mazava, manazava ny manodidina. Luka 1:5-5. Luka 1:5-5. Sambatra ianao izay nino. Misy fahasambarana izay tsy takatry ny saina ny amin'ny finoana. Indraindray mantsy dia verin'ny olona fa ny vola no mahasambatra. Ny vola ihany no mahasambatra e. Tsia, ny Baiboly manambara fa mahasambatra koa ny mino. Mino fa Jesosy no mpamonjy ary tsy mino ao molotra fotsiny ihany fa manaraka ny teniny. Ny zavatra mampiavaka ny olona izay manana an Jesosy tahaka ny Maria dia manana fiainam-bavaka. Feno fiderana sy fakasitrahana ary mampahery ny hafa. Luka 1:1 ihany manomboka eo amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 5:50 no mitantara izany. Miverina indrony hoe Andriamanitra mamindra fo, fampindrampon'Andriamanitra lehibe, tsy takatry ny saina izany. Eritrereto ange Jeanne tany am-ponja, natsapa izany, famindrampon'Andriamanitra izany. Dia rain'Andriamanitra fa nahoana? Lehibe ny asany. Isaoran'Andriamanitra fa nahoana ihany koa? Miahy ny mpanompony izy, nona no vokisany. Tena azo raisina arabaka teny io teny io, ary azo raisina ara-panahy ihany koa. Ka inona re no misakana anao androany? Tsy handray an'i Kristy ho mpamonjy? Iaina ny fiainana izay tiany ho zaraina aminao? Andao an'olo tena hivavaka. Ray malalo, tsinotsino izahay raha tsy manana anao. Meteza onona ty anatina tsirairay avy. Tahaka ny toeranao tao Maria, dia hitondra sy hizara fifaliana izahay amin'ny toerana rehetra lianay. Fa amin'ny anaran'i Kristy no katana izany vavaka izany. Amen.
Feo Céleste Mandrosoa. Indro tompo atolotro anao ny foko raisoanjakao faefanao fampioainy fasoavanao heny izay nomenao hanity mpanomponao indro tompo atolotro anao ny foko raisoanjakao faefanao fampioainy fasoavanao heny izay nomenao hanity mpanomponao eny misaotranao ao tompo aminao no anandratako ny fanaiko mideranao ao mankalaza ny anaranao anao lidera sy ny voninahitra atolotro anao mandrakizay. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Zay nataonao tamiko falehibeny fitiavanao tompo nizaranao nindrafonao inonarino avaliko anao jesosio tamireo so zay nataonao tamiko falehibeny fitiavanao tompo nizaranao nindrafonao eny misaotranao ao tompo aminao no anandratako ny fanaiko mideranao ao mankalaza ny anaranao anao nidera sy ny voninahitra atolotro anao mandrakizay eny misaotranao ao tompo aminao no anandratako ny fanaiko mideranao ao mankalaza ny anaranao anao nidera sy ny voninahitra atolotro anao mandrakizay. Ilay feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. manolotra ny arahaba finaritra ho an'ny mpiaino tsy mahafoy izao onjabe izao misaotranao izay no ny fatokinao ary andeha asaina indrainao mba aritra amin'ny fandarantsika. Iza no hitantana ny vola izay indray no odiny antsika vetivety mba amaranana ity resaka vola ity ka fanandramam-piainana izay ny lalovan'ny mpanoratra no zaraina aminao eto. Miara mitantana ny vola izay mivady ny mpanoratra. Efa nitasaina tamintsika teto moa ireo lisitra ilana fandaniana amin'ny tokantrano, ka rehefa vitan'izy ireo ny lisitra fahatelo araka ny fanambara tamintsika tany aloha, dia zaho raha matoa no mitsimpona ny ilaina ho an'ny volana ao anatin'ilay lisitra lavabe voasoratra ary mametraka ny vidin'ny zavatra tsirairay.
lisitra faefatra indray izany izay avy eo dia omeko mivadiko jereny izany rehefa vita mba ilazany ny heviny ary rehefa ekeny dia omeny ihany vola rehetra ho tantanako. Zarazaraiko isan-tsokajiny amin'ny kitapo kely izany ary izay fomba izay no ahitana haingana ny ambom-bola na ny tsampy rehefa vita ny fividianan-javatra. Ny fandaniana rehetra toinay dia soratana isan'andro ao amin'ny kahie fitadidiana iray. Manamora ny kaonty izany ary mampitombo ny fifampitokisana. Rehefa malalaka ny vadiko dia mijery io kahie io izy ary manao fanamariana iveriny fa ilaina. Dia toy izay no ataonay ka asa raha mety asony tokantranonao ihany koa andramo. Dia mananteny izahay fa hitondra vahaolana ho anao reny torohevitra sy fanandramana no zaraina teto reny. Raha sanatria ka hianjadiany iray amin'ireo toe-javatra sarotrarotra voalaza teo ireo moa ianao dia mba manaova fanandramany mahereza mahita fahombiazana. Averina indray ilay hoe andramo hoe tena mahasoa tokoa ny fahalalana rehefa ampiarina sy ainana. Dia izay koa no entinay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka mitoy hatrany izao fiarahantsika mianatra izao ary arotony fotoana mbola isokafa ny fahafahana mamaky malalaka ny tenin'Andriamanitra, miara-mianatra malalaka an'izany, mitory an'izany maneran-tany, indrindra fa ny afatry ny anjelitelo. Satria ho avy ny fotoana izay tsy hafana manao izany intsony araka mivoalaza ny faminaniana amin'ny apokalipsy. Fa rehefa miseho koa izany dia milaza amintsika fa tena efa tongotra akaiky mihitsy ny fiavian'i Jesosy. Dia faly miaraka aminao indray ary ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa manasanao mba haritra fotoana vitsymonja miaraka amiko. Fanekena mandrakizay, izay no lohateniny lesitsika nandritran'izay andro vitsivitsy izay. Ny rahantsika nijery akaiky ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Tany aloha sika dia efa nijery nianatra tamin'ny Tsipria ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa ary nandray lesona be dehibe tamin'izany, fa be dehibe koa no niraisitsika tamin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Avetsika vetivety miaraka ary ny andiny no fantenana ho atao tsenjery ao amin'ny Genesis 7:17. Genesis 7:17 manao hoe: ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka ao mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra aho sy nitaranaka ao mandimby ianao. Avetsika indray mandeha: ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka ao mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra aho sy nitaranaka ao mandimby ianao. Ny anarantsika teto ary fa nanao fanekena tamin'ny Abrahama sy ny taranany Andriamanitra, izay nanasongadina mazava kokoa ny drafitry ny lanitra ho famonjena ny taranak'olombelona manontolo ho afaka amin'ny vokatry ny fahotana. Tsy namela nyity izao tontolo izao ity, tsisy piahy ilay Andriamanitra namorona antsika, indrindra tao anatin'ny fotoana tena ny lanan'izany mihitsy. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary fa tsy mivadika ny fanekena izy, na firy taona no manelanelana ny fotoana izay nilazana ilay fanekena, nanaovana ilay fanekena sy ny fotoana anatanterahany an'izany. Ilay Andriamanitra endry
tompon'ny apitso malala no avy sy ny vokatra ny zavatra rehetra mety iseho dia mahafantatra ny fotoana mety indrindra anatanterahany anjarany fa isika no mila mahatoky sy manatanteraka ny anjarantsika. Ahoana izy tamin'ny Abrahama amin'ny Genesis 12:17 izaho ny Jehovah izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny oran-Kaldiana mba homeko anao ty tany ty olovana. Mbola Abrahama ny antsoina azy tamin'izany fotoana izany fa tsy Abrahama. Andriamanitra moa nanova ny anarany no ny antony izay efa niarahantsika nianatra teto. Tamin'ny andron'ny Baiboly dia nanome lanja lehibe ny hevitry ny anarana ny olona tany amin'ny faritra Proche-Orient iny, izany hoe ny faritra misy ny Jiosy sy ny Arabo ny faritra Palestina iny. No heverin'ny Hebreo fa ny anarana omena ny olona anankiray dia manondro ny toetra manokana ananan'ilay olona. Omena ilay anarana na ny toetra hiriana ananany. Mety maneho koa ny eritreritra sy ny fihetsepon'ilay olona nanome an'izany anarana izany, na koa manamarika ny toe-javatra nitranga amin'ny vanim-potoana hanomezana an'ilay anarana. Ny rahantsika nianatra teto ohatra ny anaran'Andriamanitra hoe Yahvé, izay midika hoe ilay ampy ho an'ny tenany, ilay mandrakizay, ilay iray izay velona mandrakizay. Ary ny fahalalantsika an'izany dia mampitombo ny finoantsika sy ny fahatokiantsika ny eo Andriamanitra io. Fa isika ny voafetra, fa ilay Andriamanitsika dia tsy voafetra, ary rehefa miaraka aminy isika dia ho ampidiriny amin'izany fiainana tsy manapetra izany indray andro any, raha maharitra amin'ny fanarahana azy. Andriamanitra mihitsy no manazava ny hevitry ny hoe Yahvé ao amin'ny Exodosy 7:4 manao hoe izaho izay izy, hatrizay ka ho mandrakizay. Izany Andriamanitsika amiatrahantsika ny fitokisana eo amin'ny fiainantsika sarotra dia sarotra akatoko ny fiviany Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra. Ny anarantsika teto koa ny anaran'Andriamanitra hoe El Shaddai. El Shaddai na Andriamanitra tsy toa, sady mandrakizay izy no tsy toa, izany hoe tsy misy maharesy azy, tsisy mahasakana azy, tsy voafetra ny fotoana izy, ary tsy voafetra ny lojika fahitantsika olombelona, fa tsy manapetra izy. Ary izany ny fomba nisehony tamin'ny Abrahama. Nasehony tamin'ny Abrahama fa na efa 750 taona azy izy dia afaka miteraka toe-javatra izay tsy mitombona amintsika olombelona, kanefa mitombona amin'ilay Andriamanitra mpamorona izany. Za dia te hamerimberina foana amintsika hoe raha voafetra amin'izay mety ho takatry ny saintsika ny zavatra mety ho vitan'Andriamanitra, dia mijanona tsy ho Andriamanitra tsonina izy. Inona ny ilazantsika azy hoe Andriamanitra? Ka aoka atoky azy isika. Mety hanana fisalasalana sala amin'ny olona rehetra daholo na izasy ianao, rehefa maharitra ela ny fahatanterahany teny fikasana. Salamy tamin'ny Abrahama koa efa antitra be izy. Aiza ary le teny fikasana hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra, izy taranaka maro avy aminao. Izany efa fahantitra manjokozoko. Dia nasehon'Andriamanitra fa tsy voafetra n'izany izy. Eny tsy voafetra ny zavatra rehetra mety hoetrerentsika, fa antony tsy hahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Matoky izy, ary tsy toa izy vitany izay rehetra no teneniny. Fa ny zava-dehibe ao anatin'ny fanekena izay nomeny any Abrahama ary omena antsika taranany ihany koa, mba hatanteraka n'ilay teny fikasana, ilay teny fampanantenana ro fitahiana ny tononony, dia tsy vitany hoe ilayntsika ny mino an'izany, fa indrindraindrindra ilayntsika ny mankatoa ny anjarantsika ao anatin'ilay fanekena. Mariky ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa ny havana. Fa inona kosa ny mariky ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Tsy inona fa ny famorana. Amin'ny Genesis 7:10 no hitantsika an'izay. Genesis 7:10. Ny famorana dia natao hanavahana ny taranak'i Abrahama amin'ny jentilisa, amparetana sy tehirizana ny fahatserovana ny fanekena natao tamin'i Jehovah eo anivon'ny taranany, hanamafisana ny fikolokoloana ny fahadiovana ara-pitondran-tena ihany koa, hanehoana ny fahamarinana amin'ny finoana
ho mariky ny famoranany fo ho tandindo ny batisa kristiana kanefa nivadika ny hevitra izany lasa ny famorana arabaky teny mihitsy noho ny hoeverin'ny jiosy fa miantoka ny famonjena azy fa tsy ny famorana ny fony zava-dehibe ny anarantsika ny tena votoatin'ny afatra nataon'Andriamanitra ndraisantsika lesona rehefa mianatra lesona ny tao-pamaranana dia tiako ny mamaky izay voalaza ao amin'ny patriarka sy mpaminany amin'ny teny anglisy takila 4:20 sy ny 7:20 mbola maro ny zahan-toetra tahaka ny Abrahama tsy feo mivantana avy any an-danitra no miteny aminy fa feo avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy avy amin'ny toe-javatra miseho araka ny fitantanany mety antsoina hiala amin'ny asa ny olona anankiray azony arena sy voninahitra handao ny havany sy ny fiarahamonina mahafinaritra mahazatra azy mba ndia lalana feno zavatsarotra sy fandavatena ary fahafizatena manana asa ho azy Andriamanitra saingy hanakana ny fivelaran'ireo toetra ilaina ho amin'ny fanatanterahana izany ny fiainana feno fiadanana sy ny hery miasa manginany namana sy ny fianakaviana dia esorin'Andriamanitra tsy hahazo ny hery miasa mangina sy ny fanampiana avy amin'ny olombelona izy ary izany mihitsy nataony tamin'ny Abrahama rehefa izay dia tarihany atsapa fa mila ny fanampiny ka hiankina amin'ny irery ihany mba hahafahany maneho ny tenany aminy izy amintsika ireny vonina hanohina ny antson'Andriamanitra ka hiala amin'ireo drafitra nankamamitsika sy ny fiarahana amin'ireo olona mifankazatra amintsika mba hahafahana mamaly ny antson'Andriamanitra manokana samy manana ny antso izay nataon'Andriamanitra ho azy ny tsirairay avy amin'ny fotoana sy ny toe-javatra samihafa angatao izy mba haneho izany aminao inona no antso nataon'Andriamanitra ho ahy dia inona ny tokony ataoko natreny izany ny fanahin'Andriamanitra ny hiteny amin'ny tsirairay amintsika ary hanome hery antsika mba hankatoavantsika ny anjarantsika amen Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org